Olatra ny arahaba tompoko. Atmosfera tsy maro toerana no mamaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao ihany koa dia misy an'ity rindrina ho an'ity ato atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay tombanana anakorotana ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Arak'izany ary dia miandrandra oram-baratra aloha zany isika ato anatin'izao farany herinandro izao sy amin'ny herinandro mitsidika io. Azo lazaina oram-baratra voalohany ihany izy ity ao anatin'izao vanim-potoanan'ny lohataona izao. Rehefa vanim-potoanan'ny lohataona ihany koa zareo dia mateti-pitranga ny avandra indrindra moa any amin'ny faritra avo. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana firy aloha raha amin'ny rampitso fa hanevikevoka hatrany manerana ny nosy fa hisongadina kokoa izay aty amin'ny atitan'ny faritry Sofia sy atitan'ny faritry Menabe, izany hoe any amin'ny distrikan'ny Miandrovazo, Malaimbany ary Mahabo. Andao jerentsika amin'ny antsipliany ary ny vinany toetry ny andro raha amin'ny rampitso maraina. Izy sisan'orana tandrifindraona ny any amin'ny distrikan'ny Ambatoboeny, Marovoay ary Mahevatanana. Torak'izay ihany koa ny morotsiraka ny faritry Vatovahavity Vinany sy Atsimatsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa maina ny andro amin'ny ankapobeny raha toa ka mety andrahoana amin'ny voamaraina, fa hisava miandalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ny tolakandro indray ary dia maina aloha ny amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy ny morotsiraka ny faritra Andrefaniny. Raha toa ka miandrandra orana tandrifindraona mety arahankotroka ny faritra sisa rehetra. Raha ny vinany maripana raha ho amin'ny rampitso zao dia mety ananika hatrany amin'ny 7 na 8 degré mihitsy aty amin'ny faritry Sofia sy ny atany ny faritry Menabe, izany hoe anevikevoka ary amaky losola mihitsy zany aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Ho an'ny afovoantany kosa dia manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré eo. Raha toa ka eo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Andao toizantsika amin'ny vinany toetry ny andro ny alahady ary izay dia maina aloha ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy aty amin'ny morotsiraka ny faritry Boeny, Melaky, Menabe ary Atsimandrefana. Miandrandra oram-baratra avokoa ny faritra sisa rehetra. Aza adiny fa mety hisy avandra indraindray any amin'ny faritra avo sy ny manodidina ny tendrombohitra ho amin'ny afovoantany sy aty amin'ny Atsimo Atsinanana izany. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 17 degré eo ho an'ny afovoantany raha toa ka mananika hatrany amin'ny 5 degré any amin'ny manodidina ny faritry Sofia. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy ary zay dia maina aloha amin'ny ankapobeny aty amin'ny morotsiraka Sofia, Boeny, Melaky ary Menabe. Raha miandrandra orana tandrifindraona mety arahankotroka ny faritra sisa rehetra. Raha ny vinany maripana indray dia isy fidinany kely aloha ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny nosy, izany hoe eo anelanelan'ny 13 ka hatramin'ny 20 degré eo ny maripana ambony indrindra. Raha toa ka tsy misy fiovana zay any amin'ny faritry Sofia fa dia ananika hatrany amin'ny 5 degré hatrany. Torak'izay ihany koa ny Boeny sy Betsiboka ary ny atany ny faritry Menabe. Dia indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.